Manana ny sata manokana amin'ny fe azy ny filohan'ny publika ary tsy netsika irery zany a feran'ny zao tontolo zao ka ny androany raha pitso dia tandrovana foana zany. Mety mahatonga an'ireny satria naindebe ny feo hoe tamin'ny alalana olona manam-pahefana samihafa no namoahana ny repirenena teto amintsika. Zay ve zany sary anankiray tian'ny filoham-pirenentsika avoaka aloha amin'iny fa za tsy mino ary tsy dia makasitraka loatra hoe lasa fomba mampanao satria lalàna iraisam-pirenena zany filohantsika iny atokisantsika iny fa mety misy communication politique tiany aseho amin'ireo mpiara-miasa ireo na nidoanina hoe tokony hosavaina eo daholo rehetrarehetra fa za tsy mino an'izany hoe hitohy ary tsy dia makasitraka loatra an'izany hoe hitohy ohatr' zany satria manana ny sata amin'ny fe azy manokana zany filoham-pirenena zany fa dia anjarany kosa aloha satria na eno averina mandeha betsaka ny feo mandeha ozy ava za sy nahatrika teo na député io na ministre io sy ny sisy satria tsy savaina mihitsy eny nefa to sanatriny zany ony reny olony reny manaroatra n'izany dia eo zany mandanjalanja ny fitondrampanjakany hoe izy ary ahoana ny lalàna ny fean'izany. Ianao ve raha député zany dia tsy azo savaina ve? Ianao ve raha ancien présidentiel eny amin'ny aéroport dia tsy ho azo savaina ve? Za raha savainao tsy manana olana amin'izany satria tsy manana fahefana intsony dia tokony anaiky an'izay daholo fa aveko lalàna iraisam-pirenena zao ny filohantsika tonga tany amin'ny toerana izay nalehany tsy ataony olona an'ireny izy fa misy foana mantsy ilay ataoko hoe image inona re zany feo ana politika ampisehoana hoe aza vela fa tokony hosavana zay tokony hosavana Allô Tian. Allô Tian. Simbolan stamina ini. Tinggal mafaran. Roa arivo ity ao anatin'ny fotoana zay mba ifampikirakirana andraisana faneho-kevitra ny fomba fijery ihany koa manoloana ny raharam-pirenena ezaka hitondra loha hevitra tsika dia anasa vahiny koa anatin'izany mba hitondra ny fomba fijeriny amin'ny fahitan'ny raharaha loha hevitra mba anisan'ny mpanjinina zany amin'ity herinandro ity ary anasan'andreo vahiny zay mety ho avy eto dia mikasika ny hoe rafitra ara-pitantanana toy ny ahoana no mety amin'ny Madagasikara mba hisiny atao hoe fitoniana filaminana na stabilité ary mba ho herina fa ho andro fototra
isiny le atao hoe fampandrosoana eto Madagasikara. Zay no ataontsika hoe ezahana mba hakana ny hevitry ny mety izy mety ho vahiny eto fa raha tsisy moa ny vahiny dia tsika ihany koa maka ny hevitra ao bieno ahoana ny etrareo zany hoe ny régime zany no hoe régime inona na ohatra ny ahoana no heverina fa mety adapté amin'ny raharahan'ny firenena mahakasika ny kolontsainy, ny tantarany, ny zava-misy sy ny ataontsika hoe manoloana ny vanim-potoana zany dia zay no resany antony mantsy dia izao tao anatin'izay ataontsika hoe république efatra ny fandimby zay ka tongavana amin'izao atsika hoe fanavozan'izao dia miongana foana ny mpitondra tsy mahavita mandafaharoa akory misy hatrany tsy bahoaka ary mefoy dia mefoy ny fotoana itsingerena zany amin'izao fotoana zao taloha izy 10 taona zao izy efa 7 taona dia asa raha mbola hena maloana zany dia zany rehetrarehetra zany no tsy maintsy jerena hoe inona ny antony dia miezaka ihany zany mba manao an'ilay diagnostika dia manontany ihany koa fa inona ny tena zava-misy tena miankina amintsika eto ve sa miankina amin'ny zavatra misehatra raisam-pirenena ve sa toy ny ahoana ko satria efa miatra neto ny vahintsika amin'ity an'io ty dia mato Paul Rabary dia tolorana ny araba izy amin'ity maran'ity miarabanao dia mato Paul Rabary. Miarabantsika rehetra ary misaotra ny top radio amin'izao fanasana izao dia manasantsika rehetra anaraka ny fandaharana remetraka fanontaniana rehefa avy eo. Ie, koa satria moa tia ny fiainana voalohany amin'ity taona vaovao iny na 24 ity dia miarabanao koa natratra n'izany taona zany ary dia maniry koa zany ny fahasalamana ary fahalemana dia fifankatiavana firaisan-kina ary fahasambarana ho an'ity taona ity dia mba ho taona zina raha atao bangitokana zany na ho anao ny ankohonanao ho an'ny firenena ihany koa dia mato Paul Rabary. Zay no lava fa ianao tsy hoe vahiny eto amin'ny fandarana fa efa mietseritra eto ihany fa araky ny resaka ny fampiresahana meloa zany dia hoe manoloana ny zava-misy ny tantaran'ny firenena rehefa nizohina raha tsy hijery fotsiny raha tsy ny taorianany ataontsika hoe impolo 700 dia tsy mety maro toerana mihitsy ao anatina république tsika io zany hoe tsy mety maro toerana mihitsy zany ilay ohatsika hoe fitondrana fanjakana zany eto Madagasikara asa rafitra mahatonga zany olona mahatonga zany zava-misy eo amin'ny sehatra raisam-pirenena mahatonga zany dia etitsika io satria hitantsika zany ary efa miditra ao anatin'izany le hoe fanavozana ny république dia eo indrindra satria mieritreritra zany hanangana firenena hiditra ao anatina république fahadimy dia ianao Paul Rabary mpandinika fiarahamonina ianao Paul Rabary zay ataontsika hoe mampianatra ihany koa any amin'ny fiarahamonina eny amin'ny anjerimanontolo ianao Paul Rabary zay mitarika antoko ihany koa dia ny fireneko zany dia mba mety manana ny hevitrareo ny fomba fahitanareo ny zava-misy ianao raha teo dia tsy vahiny vavanana amin'izany dia zay indrindra zany no anokafantsika ny tavatava amin'ity marain'ity dia mato Paul Rabary hoe fahinona ohatrohatra ny ahoana mahatonga an'izany instabilité dia raha iresaka antsika hoe fanavozana ny république rafitra toy n'inona ny tena mety mba hisiny zay ataontsika hoe stabilité raha ohatra zay no miresa analyse mba ahafana tena mba miresaka sy mahita sy matsapa an'izany atao hoe fampandrosoana zany. Ia 5 taona nahazoantsika fahaleovan-tena tao anatin'izay 5 taona zay république efatra no nandalo teo filoham-pirenena voafidam-bahoaka isa 2-3 na mety metran'izay aza nandalo teo ataontsika herina miaraka leny veriny indroa zany ohatra atao 10 na 10 satria tsy ranana zany dia avy eo Didier Ratsiraka dia avy eo professeur Savalbera Didier Ratsiraka le olona dia Marc Ravalomanana dia avy eo Erajonana Mampianina dia ny Ratsoely zay koa enina avy eo misy hoe Didier Ratsiraka nandeha indroa isy salamzay zay ny tatana teto dia premier ministre efa mihoatra ny 10 noho ny fandimidimy teo filoham-panjakana anaky resika ohatran'izao i Ramanantsoa Ratsy Mandrama avy eo nisy Norbert Larsiraola zay filoham-panjakana Rive Rakotovao zay filoham-panjakana ny ankehitriny moa zany tonga tena azo filoham-panjakana anaky 5 tsika dia tanareo tsara fa efa 6 zany filoham-panjakana
mitantana ny firenena de ministra moa zany tsy tamboisaina fa isaky ny manova ministra sika de 30 miova de misy ray andro misy tapakandro ny ministra de mbola ohatran'izao le firenena zany hoe tsy resaka olona aloha zany ilay izy satria nandramana daholo ny olona rehetra nandramana teo ny mpampianatra nandramana teo ny mpitarika tafika maramila nandramana teo ny entrepreneur nandramana teo mpitsabo zay koaiza satria professeur nandramantsika teo ihany koa ny mpitatanorina ny DJ nandramana daholo zany ndraitrarehetra fa de mbola ohatran'izao ihany tsika tsy resaka olona zany ilay zaveriko ndray ary tsy resaka hoe asan'ilay olona le izy hoe izany satria raha mieritreritra n'izany professeur Javalbert zany tsika farafakely ny any am'raika amby folo taona ny vao tonga professeur de nandramana teo daholo zany raha iresaka indray tsika hoe ny any ivelany nandramana teo niaraka tamin'ny frantsay tamin'ny république voalohany nandramana teo niaraka tamin'ny tatsinalana ny Russie sy ny Koreana satria io avoloa io dia ny Kim Il Sung zany hoe raibe any Kim Jong Un amin'izao fotoana izao nanao an'io avoloa io ry Gaddafi nanampy tamin'izany ry Saddam Hussein nanampy ny filoratsiraka tamin'izany ary nandramana ny tatsinalana nandramana ny frantsay tonga teto ny israeliana nanampy antsika tamin'izany nisy base militaire nisy nahazady ery emertsetosika tamin'izany fotoana zany nandramana daholo mihitsy zany zavatra rehetra teto Madagasikara aveo taty aoriana de niditra indraytsika tao anatin'le hoe fisokafana amin'izao tontolo zao de miara-miasa amin'ny sinoa tsika zao tsika so miara-miasa amin'ny arabo miara-miasa amin'ny rehetrarehetra zany tsika fa tsy mbola hitantsika hoe mbola sahirana foana zany tsika nandramana teo no hoe alao tazomina rangany ny vola malagasy fixen'ny fanjakana ny vola tamin'ny alohan'ny 92 tanoany mbola tsisy n'izao flottement zao fa zany hoe ny fanjakana mahatra hoe zao sandam-bola malagasy nandramana daholo zany fa de tsy nitsahany tsy tongana ny sandam-bola malagasy satria raha taloha de 1 franc français nandididina ny 50 francs malgasy zao ny 1 euro mandididina ny 25 000 francs malgasy atao tozy ny tazomina zany lay izy de hitanareo zany fa mitsotongana foana lay zavatra de mametra-panontaniana zany tsika inona lay izy ny zavatra constant zany zavatra tsy niova aloha de nirafitra ny tondrana ny Madagasikara nanomboka tamin'ny fametrahana ny republika Maria koa faty nirafitra nitondra Madagasikara tamin'ny fametrahana ny republika tamin'ny 1958 nitsangana ny republika ary efa nitsangana io republika io de nanangana ny KFM matany atamatavy hoe atokony congrès ny fahaleovan-tena ny Madagasikara nyjoron'ny pasteur Andriamanjato Richard satria tsy mifanaraka amin'ny eritreriny ilay lalana andehanan'ilay republika ny zavatra constant ny zavatra nisy zavatra tsy niova teto Madagasikara de voalohany état unitaire centralisé inona natao état unitaire centralisé ny état unitaire centralisé zany dia fanjakana miorina miainga eo amin'ilay capitale za tsy teny tanàna fa eo amin'ilay capitale no mivangongo ny fahefana io dia nrovatika tamin'ny frantsay izy io manerana n'izao tontolo zao dia ny frantsay ihany manana ny état unitaire centralisé io sy ireo zanataniny ny antony ihany dia satria taoriana ny révolution frantsay tamin'ny 1789 izay nanapahandoha ny mpanjaka isy mpanjaka teo alohan'izay Louis XVI de nitapahany frantsay ny lohany dia nandeha ny révolution de nitsangany Napoléon satria naingany verina tany amin'ny fahampanjaka ny vahoaka rehefa tsy tafavoaka le révolution de izy Napoléon hoe za Napoléon Bonaparte za no ametraka ny atao hoe rafim-panjakana mametraka n'izany état unitaire centralisé zany izay no mahatonga ny misy ny atao hoe préfecture de police fantatritsika ty amintsika hoe monsieur le préfet tadinareo tsara angamba rehefa tamin'ireny tolona mavavay reny de nanteny monsieur le préfet hoe zany solo tena mpanjakana de tsy mahazo migrevy nareo de nefa zakon'ny ireto force maro samihafa reto ka io concept na état unitaire centralisé io dia concept tamin'ny Napoléon Bonaparte
izany hoe teo ampelatana ny empereur Napoléon Bonaparte ny fahefana rehetra, de izy no manaparitaka ny apahapahefana amin'ny faritra rehetra misy, de io apahapahefana io ilay ataontsika hoe préfet na chef district, zany hoe fahefana eo ampelantanan'ny filoham-pirenena no aparitaka tsikelikely any amin'ny faritra arakaraka izay volonté zay naipony amin'ilay filoham-pirenena zay zany a njahatra constant nisy. De raha mametraka vantanina ianao hoe inona ny antony, dia izay constant zay aloha no tsy nandramantsika mihitsy nanova azy. Faharoa satria ny olona mety hiteny hoe antsoratra fotsiny zany le hoe nombaka tany amin'ny 4 tsika anao le hoe décentralisation zay mantsy zao le ary mbola lovaina hatramin'izao io ataontsika hoe rafitra io de mandeha parallèle eo zany le resahana hoe